Topoklaso topoko vao manoatra ny fiarabana ary miantrano aminao indray atao anatin'ity fandarana manokana ity marina focus manokana izy ity iresahana ny raharaham-pirenena izay hiainantsika amin'izao fotoana izao. Niazakazaka ny fivoaran'ny toe-draharaham-pirenena tao anatin'ny 4 ora farany. Nijoro ny fiadidiana iombonan'ny filoham-pirenena ho an'ny fanavaozana, noraisin'ny tafika ny fahefana araka ny fanambarana nataon'ireo miaramilan'ny kapisata naka ny lapam-panjakana Ambotsirohitra. Manoloana ny fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalàna ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena izay miteraka fahasimban'ny toe-karena ka nahatonga ny fitsangana ny tanora na raha ny vahoaka manontolo manerana ny nosy izay mpikambana ato amin'ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana faha 2024 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 Desambra 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ny didy tsy volana ity ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly. Nampahafantarina ny didy tsy volana ara-pahameana laharana faha 522 tsipika aotra ray mampiato ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahaefatra ary mandrava ny androm-panjakana rehetra akoatra ny anteny miram-pirenena. Araka izany dia atsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 12 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doholony, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana, ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara, ny fiadidiana iombonana ho an'ny fanavaozana, rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filoham-panjakana, ny governemanta, ny anteny miram-pirenena amin'ny endriny ankehitriny, ny fahefana fitsarana izay ahitana ny fitsarana avo ho an'ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isan-tsokazina. Mialoha izany dia ifanolaniany solombavambahoaka tena anivon'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza ny motion d'empêchement ho an'ny filohan'ny Repoblika. Motion d'empêchement du président de la République Andry Nirina Rajoelina. Nivoaka tao amin'ny tranokalan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa ny décision laharana fahafolo tsipika HCC par D3 daty ny 14 oktobra 2022 momba ny fankatahana fehi-kevitra ivoahana amin'ny crise politika nataony cité na Randriana Soloniaiko filoha lefitry ny anteny miram-pirenena tamin'ny 12 oktobra 2022 ary voarainy fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny 13 oktobra 2022. Araka ny votoatan'ny fanapahan-kevitra dia nohamarin'ny HCC ny fahabangat-toeran'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny anteny miran-doholona. Toy izany koa ny tsy fahafahan'ny gouvernement am-perinasa miantsoroka ny andraikitry ny filohan'ny Repoblika. Ny andinin'ny fahatelo amin'ny fanapahan-kevitra dia miantso ny fahefana miaramila amin'ny alalan'ny kolonely Randrianirina Mikael hiantsoroka ny asan'ny filoham-panjakana. Araka ny nambaran'ny kolonely Randrianirina Mikael teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsirohitra dia miditra ao anatina vanim-potoana tetezamita mandritra ny 2 taona raha faran'izay ela i Madagasikara. Renana vaovao sy ny fifidianana ametrahana miandalana ireo androm-panjakana vaovao. Totosa teny amin'ny lapan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana teny Amboda ny lanonana fianianana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael. Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina fa hanatanteraka an-tsakany sy andavany ary ampahamarinana sy andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ary. Mianina fa hampiasa ny fahefana natolotrahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina fa hanaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatraka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka.
lahara-pahamehana ny fanarenana ny sosialy ny fametrahana sehatra maro lafy ifampidiniana amolavolana lalam-panorenana sy lalam-pifidianana ny ametrahana politika mpitsitsina eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana anisan'ny songadina ihany koa ny fanapahana ireo fomba tsy nety rehetra teo Masovo vahiny miasa sy monina eto Madagasikara miisa 7 no tonga nanatrika ny lalonana na dia teo azy ireo fanambarana maro be avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena manameloka ny fandraisam-pahefana nataon'ny tafika toy izao ny afatry ny kolonely Randrianirina Mikael ho azy ireo. Samy nisafidy tsy naneho hevitra kosa ireo masovo vahiny nanontany mpanao gazety taorian'ny lanonana. Pourquoi la France n'a jamais de commentaires sur ce sujet? Pourquoi rester silencieux? Ça reste sous suspicion. Les autorités ont parlé ces derniers jours. D'accord, ça n'a pas l'air de faire plaisir aux Malgaches, ceci dit, ce qui a été dit. Merci beaucoup. Hitondra fiovana amin'ny fomba fijery ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny toe-draharaha eto Madagasikara ve ny fahatongavan'ireo masovo nanatrika ny lanonana teny Ambohidahy nijanona tamin'ny fifandraisan-tanana teo ambaravarany lapan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana aloha ny fiarabana treto raha nita teny atoerana. Vahiny mianadahy no hitafatafa hitondra hevitra, hitondra fijery, hitondra ihany koa mety hososo-kevitra amin'ny zavatra mitrangy eto Madagasikara. Ny Andriambavilanitra Arnel anatenaina Rakotobe izay talipa anatatiraky ny ONG Vorary miarabanao. Salama tompoko. Dia misaotra indrindra ny fanasana amin'ity tafatafa sy tinika ity. Raha oto Andriamanambe endrika tsy zoviana ao anatin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety sy ny fanomezana hevitra fa mahavahana toy izao. Salama raha oto. Salama fa salama koa i Arnel dia salama ho anao tokantrano, any tokantrano izay manaraka n'ity fandarana ity. Avy hatrany dia vavana isika raha jerena ny tantara amin'ny Madagasikara sy kion-dalana goavana izay nylalovana fandraika amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ity etsika indray mandeha ity no azo lazaina hoe mitana ny zava-bita tsara indrindra teo amin'ny fahafoizan'ilay fotoana nitrangany satria raha isaina nanomboka tany amin'ny 2020 ny volana septambra dia tombohan'ny fidinana an-dalambe mandrapatonga ny data izay nanaovana ny fandraisana ny fianana ny filoham-panjakana 12 andro nitrangany izay rehetra izay fahitanareo azy amin'izay zava-misy hoe tena ity no aingana indrindra inona mety hodika an'izay tombony ve sa mety misy ambana ve ho an'ny moavan'ny Madagasikara satria fanovana rafitra ifotony eritreretantsika ho atao ao anatin'izay zavatra izay ny hita hita amin'ny Malagasy. Arnel. Tena fohy tokoa, fohy fa mafy ny iainana azy tao anatin'izay azo atao hoe 3 herinandro mahery izay satria raha tsy ifitsika kely dia tamin'ny 12 septambra nisan'ilay hetsika babasy Clémentine izay nataondry zareo tao anivon'ny antenimiran-doha olona zany dia avy eo zareo ny samborina tsaradrarany tao anatin'izay fotoana izay. Teo ihany koa ny GNZ de Madagasikara izay hetsiky ny tanora tao anivon'ny tambazotra serasera zany dia izay zavatra anankiroa ny fanampy izay no hitako hoe nampatonga n'ilay fahafainganana zany tao anatin'ilay izy indrindrandrindra koa ilay fisiny tambazotra serasera izay nampatonga ny olona nanana accès bebe kokoa amina hoe vaovao amin'ny fotoana mety zany ao anatin'izay dia nisy ihany koa moa zany tsy fiainona teo anivo ny mpitondra fanjakana ny violence maro isan-karazana nandritran'ireny manifestation reny izay tena hitapoko hitam-pirenena ao anatin'izay hitako tena tombony aloha zany mety hoe raha oharina teo amin'ny hetsika teo aloha ny crise moa zany tamin'ny 2009 tena mbola kely ny tenako tamin'izany fa hitako hoe tombony le hoe nampahaingana anazy zany le mobilisation teto Antananarivo izay niarahana ihany koa tamin'ireo faritany hafa izay nitombo zany dia teo ihany koa teo anivon'ny tany ivelany ihany koa zany ireo diaspora malagasy izay tena nanampy tao anatin'ilay izy sy ireo olona izay heverina hoe manana influence eto Madagasikara zany toy ny artiste sy ny influenceur
dia koatran'izay zany mety efa ela loatra ihany koa ny aina famoretana ve fiforetana anatiny teto a Madagasikara nandritra ny fitondrana iny ka tena hoe fotoana hoe tena nisy etaeta mafy zany sy afo lalina tany anatiny tany hoe tena tsy vita ntsony zava-misy fa andao hiara hetsika ao anatin'le izy. Zay le poka sarombola. Zay le poka sarombola. Any mazava ho azy moa zany fa haingana raha ataontsika hoe fa tadio fa raha ampitana amin'ny aretina sanatria dia mitovy amina cancerany ary tadio fa ny ataontsika hoe ny accélération an'le fahafatesana no haingana fifanena crise multiple anie ny firenena malagasy crise institutionnelle ray crise sociale ihany koa ndray ny crise institutionnelle voalohany dia tadio ty tsy tokony adinoana fa tamin'ny 2023 nanekena ny candidature an'Andriamatoandro Rajoelina tany efa crise voalohany tany ary tadio fa tany efa nisy crise ary tany dia efa nanao naka ny rôleny zay misy fiteny zay hoe république des juges naka ny rôleny raha tadiditsika tsara tamin'ny 2018 nisy le hoe pacte de responsabilité zay nihoatra ny fahafahany HCCNanao fa nandray décision politique izy dia tamin'ny 2023 koa izy nandray décision politique amin'ny fanekena le candidature ny kitika niteraka n'ilay tranga na tonga fahafanganana ve izy anisany hoe kolokolo raha aretina izy nanisany nanafaingana nampitombo an'le izy dia eo moa zany zay le crise institutionnelle crise constitutionnelle crise politique ihany koa fa eo ihany koa le crise sociale antenen'ny Arnel teo zay nisy fanantenana ny opapana be natao tamin'ny 2018 zany hoe io aretina zany efa noka tamin'ny 2018 io fampanantenana zay hoe ho afainganina zay zavatra vita tanatin'ny 9 taona vitaitsika anatin'ny 10 taona zay zavatra tsy tanteraka akory nefa any ka nitombo le izy dia mazava ho azy ny fait aloha répression violente zany hoe famonoana ny praitanindrazana ny fait ihany koa tsy tananarivo rera fankatrany amin'ny ataontsika hoe zay moa le filaza hoe bastion zany hoe bastion ny fitondram-panjakana zany hoe Triko nefa ny tany koa ny taitra ny Majunga ny Tamatavy dia ny fait ihany koa mazava ho azy ny fidirany ny tafika antsetra amin'ny tantaran'i Madagasikara moa zany raha vao miditra antsetra ny tafika zay élément décisif zay fa aingana ny ataontsika hoe ny dénouement ngamba ny aingana fa le crise dia tadio fa crise latente crise zany efa nanomboka ela be ny crise fa iny ny fotoana na iny manifestation zay le ataontsika hoe zay zany le phase terminale atao anaty raha marary iny le phase terminale iny dia ty moa averiko foana ty nitranga foana iny 25 septembre iny na androany na rapiso na rafakapiso na tamin'ny 2020 na tamin'ny 2026 na tamin'ny 2027 fa ny fotoana tsy fantatra ary ny conjonction zavatra koa tsy fantatra dia ny conjonction le nitenen'ny Arnel teo hoe taitra ny influenceur zany tsy voatery le fantatsika amin'ny FPR fa le olona influente personne influente au niveau société dia taitra ihany koa ny diaspora nanampy taitra ny miaramila moa zany iny le zay fandraisana ndraiky tsy miaramila zay lena mantsy hoe lasa vato daty anankiray manantantara tao anatin'ny inetsika iny zany zao ny sabotsy 1 oktobra nivoaka ny tobiny miaramila itinéraire moa ilazana azy indraindray fa izy zay fidiran'ny miaramila antsehatra zay araka ny teny rahoto teo tsy azo itovirana ve zao anatin'ny fanovana tantara eto Madagasikara satria saika anisy an'izay daholo mety niendrika samy hafa nefa rehefa aveo dia miara-maintsika ny karazana fanamelohana amin'ny fomba fandraisana raha-panjakana fandraisana fahefana amin'ny lasaka aratafika zay tsy dia tsara loatra tsy dia mety loatra fahitana azy eo anatrehan'ilay concert des nations démocratie sy ny sisa hitako hoe nisy antsoantsony vahoaka ihany tena novony tambazotra serasera tao anatin'izay satria ireo violence zany na le hoe famonoana dia tena na nyteny kianja zany na hita hoe avy tamin'ireo gendarme le izy misy ihany koa moa zany fandraisana tsy hoe fandraisana andraikitra fa fidinantsehatra ny général Ravalomanana tamin'izany fotoana zany zay anisan'ny hoe olona tsy eken'ny olona zany eto amin'ny firenena malagasy dia zay antsoantso zay ngamba eo ihany koa ny miaramila dia natao akilabao tanteraka tamin'ity fitondranyity raha teny antsehatra ary zareo raha hitanareo vatakasy kely ny entin'ireo zareo miady ary zareo dia azo lazaina hoe anisan'ireo hoe force mamy vahoaka ao anatin'izany zany hoe hitako hoe
mety efa niomana efa ela ary zareo fa no nitahotra ary zareo koa zany tao anatin'izay mety hoe tsy nasany niditra tsehatra fa no ny antsoantso ny vahoaka ao anatin'izay zany a de no ny fifampitokisana ihany koa de ny fampiaro a na ny vahoaka na ny miaramila zany tao anatin'le izy fa marina koa tenenao hoe raha ny tantara-pirenena nefa de fivoaha miaramila zany matetika efa midika zavatra lehibe de hitako hoe tonga tamin'ny fotoana le satria azo everina fa eto Madagasikara koa efa tena lalina loatra le fahantrana ny crise koa tsy afaka antaritina ela be raha ny fahitako anazy tena raha mihoatra n'iny ara ny asa efa nijanona daholo ny gasy raha tsy miasa tsy misakafo zany hoe a hitako hoe fandraisana andraikitra tamin'ny fotoana tokony nandraisana andraikitra ny fidina miaramila atsehatra fa mampatsiahantsika ny adihevitra tamin'ny roa arivo entre ny légalité sy légitimité tsy légal aloha zany atao hoe mutinerie tsy manaraka lalàna fa légitime nefany a raisina hoe ny fiarovana ny mpiray-tanindrazana aminao a amina herisetra miopapana loatra marina fa ny mpitandro ny filaminana no atao hoe manana ny monopole de la violence zany hoe afaka mampiasa ny herisetra mba hiarovana ny justement hiarovana amin'ny olom-pirenena sy ny fananany fa rehefa miopapana sy mihoatra loatra le izy de mazava ho azy a tsy maintsy miditra tsehatra miala amin'ny ataoko hoe zay lalan'ny légalité zany zany hoe ny fanarahan-dalàna fa miditra any amin'le légitimité hoe légitime ny miaramila no miaro ny olom-pirenena satria miopapana le izy de tsy tokony adinoana fa olom-pirenena mitovy amintsika koa ny miaramila zaka ny fahatapahan-jiro ke loatra nampiaya mamparikoditra nahita zany tsika tao ny zanana ravina mola izy a ny teny ny fibakiona rotonta avy amin'ny tafika sy ny avy amin'ny sandary hoe lamina ny raharaha fa ny zava-nisy raha tany amin'ny faritra mena be ny zavatra nitranga tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay mampanahy-kely hoe atraisy zay zavatra zay ao anatin'lay ka zay le ilaina hoe vita zany le problématique lié amina crise légalité sy légalité de miditra amina règlement pacifique am'izay zay le hoe mifampiresaka mifandamina ary indrindrandrindra satria ny tsy intérêt-ny olom-pirenena mihitsy tsy intérêt-n'ireo tanànatsika ireo tsy intérêt-ny olom-pirenena tsy intérêt-ny vahoaka ny adina mpitandro filaminana satria lasa intérêt-na mafiasy lasa intérêt-ny dalo izy am'izay fotoana zay ary mino fa tonga saina amin'izany dolony atsika rehetrarehetra de fahitako anazy koa engany mino koa fa efa lamina satria ny anina moa zany ny filoham-pirenena hoe izy zany zao no mandray ny fibaikona faratampony tsy misy olana problème na légitimité tsony zany zay de zay aloha de teboka farany a mazava ho azy ihany koa nefa nisy le niteneny Arnel teo hoe ny tsy fitoviana tamin'ny traitement anaccord de avery koa tsy intérêt an'izaniza ny itoizan'izay crise zay fa mino fa efa tokony efa miraviny zay zavatra zay raha tsisy takaitra hoe akoatra le daty ny 1 oktobra nresantsika teo izy minada daty faharoa namarika ihany koa ty etsika andray mitoraka ty ny fa 4 ny volana oktobra mifanoditsy tamin'ny fetin'ny repoblika io teto amintsika fa tao anatin'ny ray andro amin'ilay adiny 7 ora fiasana fotsiny a raha nandeha niasa mampiasa anankiray maraina Madagasikara hafa ny mety hitany ny ainany ny rava izy amin'ny enina Madagasikara hafa ny hitany ny raha tsika nahitany zavatra nitranga tao an'ivo na androm-panjakana kokoa zany rehetrarehetra izany niazakazaka koa zay zavatra rehetrarehetra zay ary niteraka adihevitra be teo amin'ny hoe fanajana ny lalàna fanajana lalam-panorenana fa magata maso be ye tena marina fa niady tamin'ny fotoana iny zay teny akanja fa teo anivon'ireo androm-panjakana maro samihafa raha tsy ahivina kely a nisy zany le hoe ny fampivorian'ireo député na sy olombavambahoaka zany hoe satria anao déchéance na hoe anala ny filoham-pirenena eo amin'ny toerana no ny fampangan-toerana teo ihany koa ny filoham-pirenena zay nanao dissolution ny assemblée nationale satria no ny antony maro samihafa fa nefa ny tena fidirana tamin'iny fotoana iny zay tsy napoziny rehetra de ny fidirana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay noheverina teo aloha teo fa hoe fitsarana voavidim-bola tsy manaraka araka ny tokony ho izy zany ny teo ihany koa ny nandehana ny colonel teny anivona Ambohitsiroatra aka fahefana ary nanaova ny déclaration zavatra tsapako aloha zany tao anatin'izay de nisy fandraisana andraikitra teo amin'ireo androm-panjakana maro samihafa ireo mba anafainganana ny fahavitan'ny tolona sy amalina ihany koa le fitakiana eny anivon'ny vahoaka teny Akanja hoe hoasorina ny filoha Andry Rajoelina raha ny fahitako ny didina voakan'ny
fitsarana avy momba lalam-panorenana dia teo amin'le hoe fahefany a mandamina extra constitutionnel zany le izy hoe misy olana goavana misy crise institutionnel goavana zany eto anivon'ny firenena dia tokony hoe pouvoirany zany mandamina an'le izy arak'izay tratra dia tao anatin'izany moa zany raha ny fahitako anazy dia hoe te ilégitime an'le zavatra nataony colonel sy ny capisatre zareo tamin'le prise de pouvoir zay everiko fa hoe mitotona anatina rôle de régulation ndry zareo any anatina hoe ao anatina hoe ohatrany hoe fahabangan-toerany flou zay tena fahabangan-toerana tsikelikely le izy zany naneverina raha ny hoe niteny izy hoe en mission saotra zany fa tena tsy nahavita ny tantana firenena araka ny tokony ho izy tsony izy satria izy nametraka gouvernement tsy feno le gouvernement tsy nekena ihany koa le gouvernement dia zany hoe niala tsikelikely zany izy tao anatin'izay ny zavatra tsy nampoziny olona nefa ny hoe tao ambadika atao ke nisy requête zay napetraky ny vice-président ny assemblée nationale tsy haiko na tsy transparent le izy na variana loatra taty ivelany ve ny olona na tena nipetraka araka ny tokony ho izy koa ve le izy fa ny valiny ny HCC arak'izay zany le izy dia ny zava-nisy moa zany dia iny investiture iny zay everiko hoe légitime an'le les prises de pouvoir tao anatin'le izy sy mifanatrehana ireo olona marobe zany ao anatin'le izy mba hialana amin'le hoe crise tena lalina be indray aveo satria ady hafa indray raha ny ao anatiny ao hoe io ny olona natolotra napetraka indray miady avy eo dia mety hitarika zavatra fanariana amin'ny andaniny ange amin'izao tsy hoe mangina tanteraka raha itsika tamin'le vanim-potoana nanatanterahana fianianandefa requête ihany koa izy manakina ny considérance zay ao anatin'ilay titre avokany HCC ary io zany zao tsika hoe saiza zay zavatra zay averiko manatantara io décision numéro 10 tiré HCC par des 3 du 14 octobre 2025 satria une fois de plus dia ty hoe mbola averiko ihany io lizy zany satria mety amintsika lizy aloha tsona marina hoe règlement na crise institutionnelle lizy fa afaka mipetraka ho an'ny mpahalalana hoe ho jurisprudence mitovy exactement tena mitovy tamin'ny zavatra tamin'ny 2018 zay tsy nisy azontsika atao hoe tsy nisy fondement dia mitovy tamin'le resaka nationalité ihany koa ny le izy fa ny fanontaniana napetraka tamin'ny HCC zany zao dia hoe tamin'izay fotoana izay hoe ahoana ny ahafahana misy le hoe continuité constitutionnelle satria efa hoe abandon de pouvoir zany tamin'ny nataon'ny filoam-pirenena ary tsy tokony adinoana ihany koa fa le problème relatif amin'le poste ny président ny Sénat sy le hoe incapacité an'le gouvernement tokony miassurer intérim le gouvernement zay gouvernement démissionnaire atao démissionnaire zany satria ministre telo rery mbola nommé tao anatin'le izy dia inona ndraisany décision juridique ndraisany c'est une décision éminemment politique dia mazava ho azy moa zany fahazarantsika ty Afrika mihitsy io maka manao au delà ary heureusement ary zany angambany heureusement mbola misy an'izay balise zay hoe zay le niteneniko tamin'ny voalohany hoe république des juges satria mety amintsika ty androany fa mety tsy ety amintsika io rapitso kanefa tena tsy tena didy raikitro ka zay niteneniko mety ety amintsika io androany fa mety tsy possible ihany koa dia ny dikan'izany ao anatin'le izy mbola hita ihany hoe mety mbola misy lesoka ihany zany le constitution raha tena atao le fanontaniana le notion na vacance de poste zany tena iny zao ka anankiray raha un président manao mission any ivelany ohatra 2 jours zany ataontsika izy ary ny président teo aloha zany nandeha nanao mission tany amin'ny ONU pendant une dizaine de jours dia tsika iteny hoe zany rapitso hoe vacance du poste le izy raha sanatria toa abandon de pouvoir ave zay fa zao mety amintsika lizy androany satria milégitime ary milégaliser ary tsy tia tokony sadinoana fa milégaliser na aspiration populaire lizy zany hoe filana fototra miaingy amin'ny etaeta le izy fa tsy voatery hoe ety foana le izy anatina institution anatina république teboka anankiray sady farany ihany keo anatin'ny tenitenikitsika dia ilay data ny 17 oktobra nanaovana ny fianianana ity etsika indray mandeha ity be dia be mpisehatra ny tenen'ny Arnel teo fa isan'ny nampiavaka azy ny famaroany karazana fanambarana zay mahatonga ny olona mieritreritra hoe lutte na manifestation connecté kokoa le izy ny tany ivelany nameloka daholo ny fandraisana fahefana nataon'ny tafika
izay voasokajy moa zany andrareo hoe mivoaka ny lalam-panorenana tsy mifanaraka amin'ny principe démocratique sy ny sisa fa zavatra nisy nefa ny ary nanaitra ny maso raha mijery ivelany ny fahatongavan'ireo diplomate sy ny masovo be dehibe tonga nanatrika n'ilay fotoana nandraisana fianana ny filoham-pirenena ahoana ny fomba makina an'izay mety ampisy fiovana ny fomba fijery ny toeraraha eto Madagasikara avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy sehatra rehetra misy atsika anaty faritra au niveau régional na eran-tany ve izay zavatra izay. Raha ny fahitako anazy aloha dia tena force hitako hoe milégitime kokoa zany ny zava-misy zareo tsy azo mila apetraka foana zany le principe de non ingérence ny ambassade sy ny sisa eto na dia maro ary zany maneho hevitra ao anatin'izay dia zareo manaja foana ny fiandrianam-pirenena ao anatin'ny intervention sy ny sisa. Ny zavatra hitako reo partenaires internationaux zay eto Madagasikara reo dia anisan'ny victime ihany koa nataon'ity fitondrana teo aloha ity satria raha nanana tetikasarana izy na fanatsarana ny teo dia nisy fikatonana ihany koa zany ary nisy mihitsy ary fanenjehana an'ireo karazana ambassadeur sady mitsika fa ny ambassadeur ny délégation Union Européenne zao indroa olona samihafa no efa voantso teny amin'ny lapa no ny fandraisan'ireo zareo fitenenana ao anatin'izany. Ny hitako hoe mety ho antony ihany koa ngamba na tonga avandry zareo teny dia hitako hoe misy rassurance ihany koa izay napetraky ny mpisehatra hafa eto amin'ny firenena ohatrany hoe société civile na tanora ao anatin'ilay izy satria tena hita hoe revendication légitime nataon'ireo mpitolona teny toerana satria no ny fahantrana lala sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ilay izy izany hoe sarotra amindry zareo zany ny toerany raha ohatra izy ka anamarina mpitondra izay tsy nitondra zavatra tsara teo amin'ny firenena ao anatin'izay hoe mety hoe verindry zareo hoe fakana fahefana amakery na zavatra ohatran'izany zay ka hitako hoe mety isy fetraikany tsara amin'le fitondrana misy ankehitriny fa nefa ny toyany ny zava-misy manaraka eo ngamba ny hitako hoe tena hidéterminer an'le izy raha ohatra moa hoe ao anatina cadre mazava cadre politique mazava no hitondrana ny transition zany ao anatin'izay mino fa tsy anampy ry zareo zany amin'ny fametrahana ny fanovana sy ny fanovana ravitra fa raha ihany kosa ka hoe iverina amina fomba ratsy fomba mamoetra teo alohantsika na ny tsy fisiny ny fangaraharaana ao anatin'izay ny tsy fiantsonan'ireo mpisehatra maro samihafa ao anatin'ilay izy dia mety hoe eo zany vao mety hoe hidéterminer ny tena hoe position andry zareo fa mety hoe fifanajana amin'ny eto atoerana angamba ny hitako hoe antony na tongavandry zareo maro tamin'ny fianiana. Rapidement moa zany tadilova katreto amin'izao tsika amin'izao fotoana diffusena l'émission zao aloha Union Européenne ny Union Africaine aloha mbola statué araka tamin'ny SADC ny Union Africaine zany nanatsahatra moa zany suspendu zany Madagasikara amin'ny organe amin'ny amin'ny Union Africaine dia principe de subsidiarité tsy afaka mihoatra tamin'izay ny SADC mbola prendre acte sy mbola andefa émissaire hanao négociation ny prendre acte ihany koa ny ONU satria ny organisation régionale akaikitsika dia ny SADC sy ny COMESA sy ny Union Africaine mbola tsy ny statué mbola tsy ny statué ny organisation hafa sy ny chancellerie indrindra tanatin'ireny fotoana mavaivay ireny taorinan'ny 25 septembre jereo foana fa maromaro le communiqué navoaka ny chancellerie tsy tena hoe nanameloka fa niantso dialogue foana dia tadidio fa raha tena rejeté aloha zany le ataontsika hoe le prise de pouvoir ty zany tsy teny hoe coup d'état na putsch izy fa ty prise de pouvoir ty dans un contexte particulier mety tsy tonga teny amin'le investiture reo chancellerie reo mety tsy tonga ary mety tonga dia namoaka fanambarana ohatra hoe ny ambassade d'États-Unis ny ambassade frantsay sy ny sisa namoaka fanambarana na suspension na accord na aide internationale fa mbola tsisy zay dia za mieritreritra hoe so ihany koa fa vita ara-potoana lay légitimation le légalité le hetsika ataoko hoe tsika anaty zany hoe navita napiditra tanatin'ny sehatry ny décision ny HCC koa araka le teniko teo dia nandray fanapa-kevitra politika zay ny fanozy lalana tamin'ny filana politika dia hany ka mbola
défendable zany cause Madagascar sur le plan international zay ny différence angeza be par rapport ny tamin'ny 2009 ohatra na tamin'ny 2002 fa mitovitovy schéma tamin'ny 2002 ary ty andehanantsika ty amin'izao marantsika izy menata marana sahady am'izao ora sy fotoana irasahantsika izao mitodika any amin'ny avitsika fametrahana rafitra fanavozana rafitra ifotony moa zany zay nisany etaeta ny tanora etaeta amin'ny Malagasy mba tena nanantsika fahaleovatena tokoa mba tsy akinandona aiza na aiza ny zavatra misy atreto ve fampiamaritana ijerena hoe aomby atraiza na inona mety ambana ao anjatin'izay firosotsika amin'ny etaeta anovatra ny fotony ny rafitra izay mieritreritra hoe manomboka eto dia fandraisana andraikitry ny rehetrarehetra mpisehatra rehetrarehetra ny tena andrasana mba ahafahana mandeha amin'izay fanofana rafitra izay nanomboka ny tanora nanohy ny syndika nanohy ny olom-pirenena ao anatin'izay fa zao zany tena mila hoe fanovana toe-tsaina ihany koa ny olom-pirenena tsirairay anisan'ny tena reprochena hoe tsy nety tamin'ny fitondrana teo iny ny kolikoly ny fakana fahefana fisitrahana ohatrany hoe tombontsoa manokana ho an'ny olombitsy dia amin'izao tena hitako hoe fandresena lehibe azo tamin'ity ny fahafahana miteny sy maneho hevitra dia ao anatin'izay zany tokony hararotina amin'izao fotoan'izao zany no ny ampidirana ireo fanovana rehetra nandrasana tamin'izay fotoana izay eo ny fandaniana ireo lalàna izay efa niandry amatona ny ohatrany hoe fahafahany olom-pirenena misitraka vaovao fototra fahalalana eo anivo ny androm-panjakana eo ihany koa ny fiarovana ireo mpisidina lakilosy mpiaro ny zon'olombelona eo ihany koa ny fangaraharaana eo ihany koa ny ady atao amin'ireo tsy maty manota zany dia fotoana ohatran'izao zany no tokony andraisana ireo mpisehatra rehetrarehetra andraikitra anerena ihany koa ny mpitondra ankehitriny andeha amin'izay lalàn'izay satria amin'izao fotoan'izao zany tena hoe misy pression citoyenne na hoe ny olom-pirenena rehetra dia manaraka akaiky ny toetra raha ary tsy manaiky lembenana itsony dia tokony hoe mitohy amin'ny fotoana lavalava kokoa zany zay mba ahafahantsika mandeha any amin'ilay fanofana rafitra fa le rafitra ametrahana zay satria zay zao etaeta foana zay fa ao anatin'le titiza mety hipetraka amin'izay inona no toerana ho an'izay mpisehatra zay ary ahafahantsika io le izy fa tsy hoe ny nona dia nytenena miatra ombako manana le atsisika rehetra nataony Arnella teo zay zavatra efa ninina ty tolony ty koa tolony olo-pirenena tolony firaisamon'y-pirenena tolony ireo mpanao gazety dia ilaina amin'izao fotoana zao nanomana zany fa aleo tsy mandaingy aleo tsy andaingy amin'ny tenatsika aloha voalohany indrindra fanovandrafitra zany tsy anatina enim-bolana tsy anatina taona aleo tsy mandaingy génération ray zany fa zao ny fanovana olombelona sy ny fihetsik'olombelona azo ataona zao dia zao le olona zatra mpandray kolikoly arya afaka tsy mandray an'io rapiso satria mikendry ny tombontsoa iombonana dia zany hoe mety mirahiry tsika hoe ndao ovaina andrafitra fa ndao aloha ny olona sy ny fototr'olona sy ny ao an-tsain'olona aloha ny ovaina zay azontsika atao zao dia zao dia zao dia zao dia fotoany ty misy tsindry zao zay mpitatana amin'izao misy tsindry efa mpitatana manaraka misy tsindry satria ozy ny olom-pirenena hoe jerenay nareo amin'izao tadio fa tsy azonareo sakanana andeha hoe hirahirana anaranareo ny 13 mai zay raha pitsorambola amin'izao no mitohy satria zay le hoe jurisprudence dia zay no teneniko hoe aleo tsy mandaingy amin'ny tenatsika fa atombotsika amintsika aloha ny fiovana zay miandrandra isam-batanoha zay mandrandra fiovana rafitra zany tapitra sady amin'ny fotoanatsika araka ny fomba mahazatra tsy hita maratsy azy dia aloha no mianam-pitenenana avy ianareo mianadahy amaranantsika an'izay dinitinika izay mbola tsy fantatra no avy mbola hitoditra zay ve fiazakazahan'ilay zavatra mitranga sa inona mety iseho Arnella misaotra betsaka mifany dia misaotra betsaka andrahoty teniko farany angambany amin'ity fandaran'ity dia miantso ny ao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny mba anao fiaraha-midinika malala concertation ny ilaina fa tsy consultation mba ahafahantsika mivoaka zany araka ny tokony ho izy amin'izao azy lazaina hoe teteza mita izao mba atena ho fanovana rafitra ihany koa le izy mba hisy ny fandraisana andraikitry ny olona tsirairay sy ny mpisehatra tsirairay ao anatin'le izy dia zany hoe miantso zany mba hoe zay zavatra rehetra ho apetraka zany dia andalo ny adhésion na ny fidirany ny mpisehatra tsirairay ao anatin'le izy fa tsy ho fanapahany olo tokana na olombitsy itsony ny isy eto a Madagasikara dia fiantsona manokana ihany koa ngamba no an'le tanora hoe tsy mbola vita ny tolona fa tena mbola mitohy ary ny herintsika ao anatin'izao dia ny fahafahantsika miteny sy ny fahafahantsika maneho hevitra fa eo ihany koa ny ahafahantsika mandray andraikitra
mivantana eny anivo ny fiarahamonitsika tsirairay avy eny dia izao zany ny fotoana ho an'ny tanora mba idirana bebe kokoa ihany koa amin'ny sehatry ny politika satria mila renouvellement ny classe politika aza matahotra itsony ianao zany politika zany fa zao dia raiso ny fahefana zao dia raiso ny andraikitra mba ho an'ny Madagasikara tsara kokoa ary mba tsy hiverena ny crise teo aloha itsony fa tena hoe andeha any amin'izany hoe Madagasikara afaky ny gejany kolokolo zany Madagasikara mandroso araka ny tokony ho iny sy malagasy misitraka ny harem-pirenena zany itovizana ao anatin'izay. Ny irairaina moa zany ary mino fa mbola iraina amin'izao hoe mitsangana ary tanora tsy fotoanany fipetrahana zao na tanora na lehibe mila mitsangana mandray anjara rehefa misy ny fampiatsona mitondra ny anjara sosikevitra mitondra ny hevin-dehibe rehefa izy koa satria tsy maintsy ho avy ny fifidianana azontsika amin'izay zany mazava-dehibe no mifidy ny olona eritreretinao hamaly ny etaetanao sy hamaly ny etaetan'ny soiombonana dia zay ny tena hoe tsy fotoana tsony zao ny fipetrahana fa raiso ny andraikitra midirana amin'ny sehatra politika midirana amin'ny firaisamonim-pirenena manaova diso zava-dehibe indrindra araka le teniko teo tsika tsirairay zao raha samy mahitsy dia miara-mahitsy ny fiarahamonina. Sotra betsaka ny Arnel sy Raoto nanaiky ny tafatava teto nitondra hevitra fanazavana famavahana ny zava-misy akasitrahana ianareo menadana naiky ny vahiny tato anatin'ny malina focus manokana ny resahana ny raha-pirenena dia akasitrahana ihany koa nareo mpijery rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny mara-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.